mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanainavana no iarabanantsika tratra ity sabotsy fahafolo ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky faharoan'ny tantara faharoa toko faharoapolo, tantara faharoa toko faharoapolo andininy fa 4ambinifolo ka hatramin'ny fa 7ambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jahazaela zanaky Zakary zanaky Benania zanaky Jehela zanaky Matania Levita amin'ny taranaky Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: mihaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehova aminareo: aza matahotra na mivadi-po ny amin'ilay olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Raha ampitso dia midina hiala aminy anareo fa indreo hiakatra amin'ny fiakaran'ny zizy ary ianareo ahita azy eo amin'ny faran'ny lohasan-drika tandrifin'ny Jezoela. Tsy ianareo anefa no hiady amin'ity mijanona tsara fa hitanareo ny amin'izay Jehova anareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po fa raha ampitso dia mivoay aty aminy fa Jehova no momba anareo. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantaran'ny famonjena nataon'Andriamanitra ny Joda sy Jerosalema tamin'ny adina trehana tamin'ny Moabita sy ny taranaky Amona ity mofinaina ity ry havako. Raha ohatra ka mamaky ny andininy vitsivitsy na ny toko vitsivitsy alohan'izy ity tsika tamin'ny andron'ny Josafata mpanjaka zany io, dia ho azontsika sara hitsaina avy hatrany ny tian'ilay faminaniana nataony Jahazaela zanaky Zakary zanaky Benaya. Fanjakan'i Josafata dia fanjakana izay ataontsika hoe niezahany Josafata nandamina sy namerina ny fivavahana araka ny tokony ho izy tao amin'Andriamanitra. Saingy melohan'izay dia nisy toe-javatra hafahafa. Ino ilay hafahafa? Amin'ny tantara faharoa toko valo ambin'ny folo, sodokan'ny voninahitra, sodokan'ny toka efa mirapiratana i Josafata. Josafata dia nampanambady ny zanany tamin'ny Ahaba, fantatsika Ahaba vadin'i Jezebela, izay mpanjakan'ny Samaria na ny mpanjaka tany amin'ny fanjakana avaratra. Dia tao amin'ny fanjakana avaratra eo nefa ny efa nanjaka ny fanompoan-tsampy, efa niala tamin'Andriamanitra Ahaba ary efa ratsy fitondratena Jezebela vadiny. Nana zanaka vavy izay nampanambadiany Josafata ny zanany lahy Joram. Ary dia tsy vitan'izany fa nanao fifanikena fiara-miasa, fifanikena fiarovana tamin'ny Ahaba i Josafata, izay sodokan'ny ratsorina amin'izao andro antsika izao dia sodokan'ny materiel i Josafata, ka tena nanao fifampirarahana tamin'ny Ahaba. Sodokan'ny famirapiratana radio koa dia nanao fampirarahana tamin'ny Ahaba, ny zanany nomeny ho vinantony Ahaba. Nefa fantany tsara fa ny fanjakana avaratra dia efa nanompo sampy, efa niala tamin'Andriamanitra, efa nanao ny tsy fahamendrehana maro isan-karazany. Ary dia tao anatin'izany no nitenena n'ilay mpaminany azy aty amin'ny toko faharoa andininy faharoa amin'ny toko faha-9 eo aloha kelin'ity mofinaina ity, olay mpaminany ary nivoakitsena azy Jeo zanaky Hanany mpahita ka nanao tamin'ny Josafata mpanjaka hoe: Josafata zany io avy any avy nanatrika ny fiorana tany amin'ny Ahaba. Dia hoy ny taranaky hoy zany Hanany mpahita ny teny tamy manao hoe: mo ny ratsy fanava ny tokony ampiana ary izay mankahala ny Jehova ny tokony ho tianao, koa noho zany tezitra aminao Jehova. Zany hoe tezitra tamin'ny Josafata Andriamanitra satria
izay olona tokony ho tsy ara miasa, olona tokony tsy fampirarana satria mitaona ny olona anompo sampy no ny fampirarana Josafata. Ary dia eo no manomboka ny tantaran'ny Josafata. Eo no manomboka ny tantaran'ny Josafata. Ary dia ity eto am-piaratanantsika ity dia tsy inona tsy akory fa toy izany tantara izany. Josafata kosa nefany dia niezaka namboatra ny raha-mpanjakana, ny fiainana atao anatin'ny tempoly, nahoana tao amin'ny fiainany manokana, atao amin'ny asa mahampanjaka azy, dia niezaka izy nanao zay mety hampilamina, hampisy fandriampahalemana, hampisy ny fivavahana araka ny tokony izy. Ny olan'ny Josafata zany dia izao. Josafata nieritreritra fa ny herin'olombelona, ny fahendren'olombelona, ny fahazavantsain'olombelona no ampiasaina entina manatanteraka ny asa fanompoana, entina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Zany hoe mova tsy hitony tanatsakena amin'izao andro antsika izao dia tsika mieritreritra manao hoe ohatra hoe manompo an'Andriamanitra tsika dia miatehitra amin'ny fahasalamantsika tiantsika Andriamanitra. Fa izao everitsika fa isika ny manao ny asan'Andriamanitra. Tiantsika ny manompo an'Andriamanitra, tiantsika isaingy izao everitsika fa isika no miezaka, isika no manao zavatra ao an'Andriamanitra, isika no tompon'ny zavatra atolotra an'Andriamanitra. Zany hoe mieritreritsika fa isika no manome an'Andriamanitra, isika no manandratra an'Andriamanitra, isika no manome voninahitra an'Andriamanitra, isika no miasa ao an'Andriamanitra. Tahaka ny Josafata. Tsy zay anefa no ambarany ity faminaniana ity hitantsika amin'ny toko 12 ity, tsy zay. Fa Andriamanitra no miasa ao antsika. Andriamanitra no manome ao antsika. Andriamanitra no iantera antsika, fa tsika no iantera. Fa tsy hoe isika, fa tsy hoe isika no iantera an'Andriamanitra. Tsy hoe isika no iantera an'Andriamanitra mba hanao ny asany amin'ny lafiny hoe tsy vita ny asany raha tsy hoe isika. Dia izay mahatonga an'ity faminaniana ity hoe ndraindray ampifamadiantsika ny sarety sy ny omby. Ka ndraindray ny sarety nataontsika ny aloha dia ny omby aty aoriana. Izany hoe ndraindray ny herintsika sy ny finiavantsika no heverintsika tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hoe manovokovoka miasa tsika, ohatra hoe manangana zavatra ao an'Andriamanitra na manao tafika masina dia lasa ny herintsika ny anterantsika. Ny olana amin'izay dia izao manjary raha vao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany mazava ho azy. Fa izao raha vao tohizantsika zany dia izao manjary rerakisika. Ary rehefa rerakisika dia tonga miady fotsiny. Tonga hoe zay foana manao, zay reraka, vizaka amin'ny asan'Andriamanitra ity zay foana ny manome, zay foana mandovola, zay foana ny lany fotoana, zay foana ny maty-enjika, zay foana ny aratsiana, zay foana no amoronana izao sy n'izao. Satria ataontsika miivo, centré amintsika izy, everitsika fa isika foana no miasa, everitsika fa lay zavatra ataontsika ao an'Andriamanitra dia zavatra miala dia anatin'ny paositsika. Ny vola, zay foana mamoaka vola, zay foana no lany lasantsy, zay foana no lany fotoana, everitsika hoe zavatra aty amintsika no makany amin'Andriamanitra. Dia manjary raha tohizana, raha iainantsika zany dia manjary mora reraka isika ary mety miady, mety mitezitra ny farany satria mety vizaka, dia mety mifamaly, andraindray dia mety hisaraka mihitsy andraindray mety lasa raisintsika ho voninahitritsika ilay voninahitr'Andriamanitra. Rehefa tena lasa lavitra hoe ionga vita ratsy zay, ionga nandeha ratsy zay, ionga tatosa ratsy zay, menakavy ratsy zay, zay no mokomoky taminy, sy ny sisa. Fa eto amin'ny tantara faharoa, toko 12 ity dia azavain'ny Zotra Masina fa tsy zay no izy. Izy manao hoe hitanareo fa tsy hanao na inona na inona ianareo. Tsy hanao na inona na inona mihitsy ianareo fa Andriamanitra manao zavatra rehetra. Zany hoe satria Josafata niezakazaka nitady vonjy tany amin'ny Ahaba, nanao aliansa sy fifanekena tany ho any, nahazo fampitoko tany hoe ampiny ianao, ao fa tohanana ianao, ao fa omena an'izao ianao, nahazo toko tamin'ny famira-piratana tamin'ny mariaziny zanany sy ny sisa rehetra. Dia nieritreritra hoe hiatehitra amin'ny herin'ny tenany. Fa izy akory tsy nilaza hoe izy akory tsy hoe Josafata anketo tsy hoe nieritreritra ratsy fa nieritreritra hoe ny tena no avita ny asa. Ary dia nahitsy ny tantara faharoa ity zany dravako. Dia izao ny tantara faharoa manao hoe tsia aza matahotra na amin'ny vadim-po fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra. Tsy anao akory io asa fanompona io fa an'Andriamanitra io. Aza mieritreritra manao hoe io asa fanompoana ataonao io, io fikelezana nataonao io dia anao. Tsy anao fa an'Andriamanitra.
ary rehefa Andriamanitra ny manao zany dia rehefa izy ny manao zany dia izy manateraka ny zaraka ny sitrapony. Ndray tsika mieritreritra foana manao hoe reraka tsia fa Andriamanitra ny manome anao am'izay rehetra atanterahanao ny asa fanompony io. Tsy Andriamanitra ny maka fa Andriamanitra ny manome. Omen'Andriamanitra anao zay ilainao ahafahanao manateraka ny asa fanompony io. An'Andriamanitra ny ady, an'Andriamanitra ny asa, an'Andriamanitra ny planina. De zao rehefa manao zavatra ianao, rehefa misy zavatra sain'ny tompo ataonao de zao an'Andriamanitra ny ady. De matoky azy. Aza mivilivily mihitsy, aza mieritreritra hoe za rery teza fa zao matoa anao afaka manao lay zavatra de zao satria Andriamanitra nanome anao. Aza manà mihitsy hoe ka ohatran'io be de be le fahavalo, be de be le zava-manaingana tsy maintsy atrehana androany, ahoana no ahavitany ty zavatra ty? Ianao mety manana projet isan-karazany momba ny orinasanao, mety misy trano ataonao ve any, mety misy orinasa ataonao ve any, mety misy tsy fahasalamana angatahanao fahasalamana ve any, mety misy isan-karazany. Manahoana ny asa fanompona atao anatin'ny fiangonana, manahoana ny adidy kely atao atsy de izao no ambaran'Andriamanitra. Andriamanitra ny manome anao izany rehetra zany, ary rehefa mamenao an'izany rehetra zany izy dia izy no ahatanteraka atomboy amin'ny finoana ny zavatra rehetra. Zay ihany ny dikan'ity mofinainy ity hoe matokia an'Andriamanitra, manana fanetretena. Tsy milaza akory zany hoe tsy nitoy ny tantara de milaza hoe tsy hanao ninona akory ianao, fa izao aza ianao no atao aloha fa Andriamanitra atao aloha. Aza ny omby no atao lasa alohan'ny aza ataon'ny sarety ny lasa alohan'ny omby, fa ny omby atao alohan'ny sarety. Zany hoe Andriamanitra no atao loha laharana ny zavatra rehetra. Andriamanitra ao anatin'ny tebitebina hoe de matoky fa hialoha lalana anao Andriamanitra. Miteza ho ampiasain'Andriamanitra. Sokafo ny tanana andray zay fitaovana tian'Andriamanitra ho ampiasainao. Fa aza mieritreritra manao hoe za Andriamanitra tsy manana an'izao ka de inona no viteo? Tsia, avelao fotsiny Andriamanitra io lalana anao de matoky azy fa tianao izy. Ny Andriamanitra io de Andriamanitra mpiady mahery. Zay ntika no azo fijalian'i Kristy io nge. Ny azo fijalian'i Kristy nge nandrava ny tebiteby, nandrava ny fiankinan'ny olona amin'ny herin'ny tenany. Ny olombelona nge hitantsika ty tantara ity fa ny olombelona nge dikany hoe fahotana nge de zao hoe fitaomana ny olona iankina amin'ny herin'ny tenany, fitaomana ny olona iankina amin'ny materiel hoe tsisy materiel raha tsisy herin'olombelona tsy mahavita inona reny rehetra reny nefa de zao fitaovana ihany. Fitaovana reny fa ny finoantsika n'Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra. Rehefa mino ianao sy matoky ianao miasa ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana de zao mandresy. Ny tompony hitantana sy hampaela ianao ary ny fanantenanao an' Jesosy Kristy Tompo ombanao. Vavakintsika. Tompo ampisaoranao zay noho ny amin'ny teninao zay mampitraka anay, mampahery anay fa anao ny ady, mampahery anay fa anao ny fandresena. Tsy averinao iankina amin'ny herin'ny tenanay zay, tsy averinao iankina amin'ny fahazavan-tsainay zay, tsy averinao iankina amin'ny kajikajinay zay, fa atao aminao kosa iankina aminao Andriamanitra irery ihany ary esorinao ny tahotra mampifato-po ty anatinay. Saotra tompony amin'ity farany herinandro ty, saotra noho ny amin'ny fifaliana omenao any, misaotra koa noho ny amin'ny nanomezanao papa ny fiangonana katolika romanina, de mivavaka ho an'izany mpanomponao zany mba ho tahinao ary mivavaka ho an'izany mpanomponao zay nofidinao zany mba hitondra ny fiangonanao mba amin'ny fahasoavanao eo mba ny fitarihan'ny fanahinao masina ary ataonao maharitra amin'ny fahatokinanao. De misaotra koa tompony amin'ny ity herinandro mifarana ity zay nitahinao sy nandranao fo taminay, dia ianao Andriamanitra hitahiry anay indray amin'ny herinandro vaovao, mamelany lokay mamindrafo aminay ary tehirizo zay tompo hitoetra mandrakariva amba amin'ny fahasoavanao. Aza mahafoina mahasaraka anay ianao Jesosy. Amen.